famerana vola mandritra ny fampelezan-kevitra ilaina ampidirina ao anatin'ny lalàna. Fitsaram-bahoaka mahazo vahana misy resaka goavana avy amin'ny fitsarana malagasy. Fampitehany lalam-pirenena mitaraina ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Tompoko lasy sy tompoko vavy manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasana ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ampiantso ny mpanao politika atsoatsy ireo filoham-piangonana efatra eo anivon'ny FFKM ho fisorohana ny mety isi ny disadisa-pifidianana no voalaza ho anton'izany. Tokony amaly ho antso io avokoa ny herivenina misy eto Madagasikara raha tena tia tanindrazana hoy nambarany pasteur Roger Andriamsata tamin'ny mpanao gazetina Anjavandriamaefa sy Tokiramarola androany. Efa manay mafy nisian'ny korotana sy ny disadisa-pifidianana mety iseho eto amintsika ny FFKM matotitsy mitsahatra ny miantso ny amin'ny tokony isian'ny fifampiresahana eo amin'ny samy mpanao politika hoy ny pastora Roger Andriamsata androany. Manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ireo filoham-piangonana ireo hoy izy ary manana andraikitra goavana eo anatrehan'ny fiainam-pirenena. Dikan'izany dia hoe fantany atsipiriany ny fiainan'ny firenena mahita ny loza mety hitranga izy mahita ny zavatra mety iseho ary dia mijoro amin'ny maray aman-dreny. Everiko hoe tena amin'ny maray aman-dreny azy no iantsony an'izany ka tokony hamaly ny mpanao politika. Tokony hamaly ny mpanao politika. Iza moa no manana tombontsoa hikorotana ny firenena. Iza moa manana tombontsoa hoe tsy eto daholo izay atao eto fa ny tombontsoan'ny firenena, tombontsoan'ny vahoaka ary na ny mpanao politika aza dia manana tombontsoa ilamina ny firenena afa-tsy izay hoe ratsy saina nga hoe manana sain-dratsy manakorotana an'ity firenena ity sanatry ny vava. Ka dia raha za manokana dia za dia miteny hoe valio zany antso zany fa antso ray aman-dreny ary fahendrena mamala an'io antso. Zava-dehibe io antso ataon'ny FFKM io ho ihany ny fanazavany. Lafin-javatra maro mantso izy no mbola mampiayay amin'ny fanatanterahina io fifidianana io ka ilaina fifampidiniana sy firesahana natabatra boribory. Raha fifidianana aloha dia pessimiste ako. Raha izao fandeha izao ny listre ny mpifidy tsy mandeha amin'izay loany io za manokana zao dia tany amin'ny faritra misy ako ary dia tsisy voasoratra ao izay menakavy nefa dia voasoratra larana ara-dalàna zao dia tokony halaminy reny zany le tokony halaminy anatin'le dinika hoe raha amin'izay hoe takaninina no hitondrana ny lisy mpifidianana, iza ny manam-pahefana amin'ny fifidianana, iza ny tena imbonany rehetra ve iza ny anapaka an'io resaka fifidianana io raha pitra fa rehefa tsy imbonany rehetra io dia tsy mety foana ty firenena tsy hoe zay mitondra ny tompony na hoe ny mpanohitra ny tompony fa ny vahoaka ny tompon'ny firenena ary akoatra ny vahoaka dia misy Andriamanitra ao ambony ao izay mijery an'io resaka fahefana io ka ahoana ny nampiasana ny fahefana dia tokony ampiasaina amin'ny fahamarinana ary tsy misy afa-tsy ny fitondrana azo amin'ny fifidianana marina ihany no ahitana stabilité. Hatreto mbola mijanona ho antso anefitra ihany ny fikaonandoam-pirenena takin'ny antoko-mpanohitra sy ireo herivelona misy eto Madagasikara. Manao be marenina ny mpitondra ary miny manam-pitsofina manoloana izany. Andrasana indray araka izany raha mbola inisy tsy hamaly ho antso ataon'ny FFKM io ny mpitondra. Anisy adiavitra no karakarain'ny fikambanana ivrary androany tetsy amin'ny Arupa Faravohitra. Niompana indrindra mikasika ny famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra ny lohahevitra ny voaboasana nandritra izany. Anisany nandray anjara tamin'ny adiavitra ny fiarahamonim-pirenena ny antoko politika avy amin'ny fanoerana sy ny mpitondra fanjakana ary ny sampana mpanara-maso ny fiainan'ny antoko politika. Tena toerana nanao ny angom-baovao sy ny fandidina momba izay Jessica Miray sy Ny fahafolo ny volana aprily ny taona 2024 no nivoaka ny lalana fehizoro laharana 2024 sipika aotra mifeny fifidianana sy ny fitsapakevy-bahoaka. Voafaritra tanantiny ity fizarana faharoa amin'ny lalana ny mikasika ny famatsiam-bola mandritra ny fampelezan-kevitra. Andinin-dalana 2:30 no miresaka mikasika ny famatsiam-bola. Tsy misy mihitsy na andininy iray azy ato anatiny ity lalana fehizoro ity mametra ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra. Tsy misy ihany koa fitakiana ny loharanom-bola na kandida iray. Ny any voafaritra ny lalàna ato amin'ny andininy fa 470 dia tsy fahazahoan'ny fanjakana avy any ivelany mamatsy vola kandida iray.
ny candidat rehetra ihany koa dia tsy maintsy manana ilay antsoina hoe compte de campagne na compte ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra tsy voahaja mihitsy anefa ity andininy fa efatra amin'ny fitopolo ity tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 tamin'izy io tanatin'ny les sources de financement vous avez madame la ministre teo misy ange candidat tamin'izany fotoana zany nazo financement avy ivelany avy any amin'ny état étranger zay filazanjareo azy na avy any amin'ny personne morale fandray amin'ny état étranger zay tsy tanana lany zany article 74 zay tsy mety zay nefa moa namoa aveo mihitsy reo candidat reo tsy azo atao zavatra zay nefa moa dia ary ny sanction mikasika an'izay article 75 dia milaza mihitsy hoe disqualifié na le candidat tsy ny andininy fa efatra amin'ny fitopolo ihany no tsy voahaja amin'ny ity lalàna ity fa ny fampiarana mihitsy misy ny lalàna saingy tsy miatra tsy voaresaka atao anatin'ny lalàna ihany koa ny mikasika ny famaizana ho ny fiarahamonim-pirenena nitovy ny hevitra ho any antokony mpanohitra ny fiarahamonim-pirenena ary ny sampana mpanara-maso ny fiainany antoko mila petraka ny famerana amin'ny fampiasam-bola mandritra ny fampelezan-kevitra didikan'izay zay zany ataoko hoe fehiteny tao anatin'ny navoakan'ny mission d'observation électorale à l'Union européenne hoe ilaina zany ny famerana azy mba tsy hoapapana ohatran'izay loatra izy anaty firenena ataoko hoe sahirana ary mba ho tena hevitra no entin'ny candidat tsirairay ka ao anatin'izay tsika dia miresaka zany tsika ny fangararana dia miresaka ihany koa zany tsika ny famerana ny mampiahiana dia rehefa voalazana andriamatory ary nomijorona teo hoe isika anisan'ny firenena mahantra indrindra ambony tany kanefa kosa vola lanina ao anatin'ny fifidianana eto amintsika avy amin'ireo candidat sasasasany izay manakatao dia miopapana dia hoy teny français hoe indécent tsy tako izay ilazany azy aloha eravakasy fa izay ilay zavatra mampiahy azy hoe mety hitasika antsika amin'ny zava-doza ihany koa amin'ny fanodidinana ny safidiny baombe ity fampiasana vola miopapana izay mariaka tsy fantatra ny fiaviany ity izay atao anatin'ny antoko Madagasikara dia manaiky an'izay ary lara-pamerana aminay mihitsy zany famerana dépense campagne électorale ny antony ange dia zao hoe raha tsy misy mantsy zany dia fividianana gabolaratra fividianana démocratique zany fividianana besange zany fividianana mpanamboly zany fividianana mpanakare zany amin'izay zany takinay plafonnement ny dépense en campagne électorale tsara ny mampahafantatra fa i Madagasikara no anisan'ny nanana candidat nampiasa vola be indrindra tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 raha enina amin'ny telopolo ny candidat nilatsaka ao filohan'ny repoblika 20 ihany no nahatonga ny kantiny fanisehatra iraisam-pirenena no mety ampiato ny fifidianana eto amintsika mahalona ny tsy fanarahana-dalàna misy amin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana hoe nambarany mpanao politika ny fifidianana ihany anefa no ahafahana miala ao anatin'izao krizy misy eto amin'ny firenena izao fa ihany koa ny fanovana tanteraka ny lalam-panorenana ao anatin'izao repoblika faefatra izao angom-bavoany Njavandremaefa sy toky Ramarolahy mampanabe ihany ny mpanao politika azy rarandria le mirovason ny mety atanteraina ny fifidianana amin'ity taona ity raha eo amin'ny lafin'ny lalàna sy ny firafitry ny CENI ary ny ACC amin'izao no jerena na isy aza ny fifidianana dia mety tsy paka izany ny sehatra iraisam-pirenena satria tsy nanaraka ny lalàna ny fifidianana ny loholona izay nanendrolona andrafitra ny CENI ny ACC moa namoaka résultat iny en droit interne sy azy edikevitra iny fa amin'ny droit externe kosa mety ho gaga ihany ny olona fa indrindra ny mpianombonantoka hoe ahoana moa zany ny ataonareo hoe zavatra sy ara-dalàna no sénateur nanendry olona atao amin'ny ACC sy ao amin'ny CENI dia zavatra manahirana be zany hoe ambola amin'izany ato anatiny zany ny adila politika sika dia zaho azy tantarahana ny fifidianana fa na ohatra ny 2002 sy 2009 sy 2013 kosa dia anahirana be ihany tsika ho avy indray ny sadeky ny komeza sy ny rehetrarehetra na hoe
sy mety amin'le tokoa fifidianana io satria sy légal ny sénat ary ny olana amin'ndrapahefana koa isy olo toerana vozomaika ny filoha-pirenena lasa illégal koa ka zay amin'ny droit externe zay zany manahirana avekoindray mandeha en droit interne le izy mety fa tsy sika eo koa mizery ny lalàna eto amitsika fa mizery dolo ny masony zao tontolo zao. Akoatra izay tsy afaka mpandroso any Madagasikara mihitsy isika raha mbola ny lalam-panorenana ao anatin'izao repoblika faefatra izao no araina ho ihany ity mpanao politika ity. Fomba ahoana moa ny amahany 4e république olana ara-sakafo ny fahantrana ny angovo sy ny karazany ka niady la politika n'izy samy mianakavy ao dans le même parti sy voavahany ka na manova gouvernement ianao na tazoninao ny gouvernement teo aloha na manova premier ministre ianao na tazoninao premier ministre les constitutions misy sy mamaha olana ka sy zay changement de gouvernement misy ny amaha olana fa amboaro sara aloha ny rafitra fototra iainasika vahoaka malagasy. Ratsaivina moa dia efa nanambara ny filatsahako fidiny hahofo loham-pirenena amin'ity fifidianana ho avy ity izy rarandria le mirova son. Nitondra famakafakana sy nitondra tsikera mivaivay ny fomba fiasan'ny ngiatsa Christian ny mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Voalazan'ireo mpiantsehatra fa mampisara bazana ny samy malagasy ihany koa ny Premier ministre Ntsay Christian nantsipria zay eo amrindra tsary ny Matteo Prince. Nirotsaka antsehatra tena kianja hatramin'ny ministra ny tompon'andraikitra ny filaminana eto Madagasikara mba anakana ny fiampiarabana no ny taona vaovao nataony antokotimy matetsy amin'ny magrobeoririka ny zoma lasa teo. Tsy lazaina intsony ny tahotry ny mpitondra malona ny tanjaky ny mpanohitra. Tompon'andraikitra voalohany amin'ireny fanakanana ireny inga Premier ministre Ntsay Christian ary manao mizana tsindrinila. Fa maninona nga Premier ministre zay tokony tana neutralité amin'ny administration no manao fijerena vila loatran'izany ary izany zany nasiny le kabary nefa zay niteneko hoe zay niteneko tao hoe anjaranao mieritreritra an'izay kabary tao fa efa mandeha hatramin'ny hoe mianay zay tsy hanona ny fitondrana tsy hanona ny filoha perinasa am'izao tsony raha ilatsaka izy raha tsy menanay ny Premier ministre dikan'izany no io tsy avy ana fianaratso de fa babay vilo martany ohatran'ny vatapatiny soaviny ianao zany efa tsy koditsony de maninona anao mijery vila loatran'izany ny andro avelanao de tany kibony fa neto Tananarivo zay anao fiarabanatratry ny taona tovy amin'ny any ary tsy nanao kabary politika fa nararotina tamin'izany satria eo ny ionana dia ny fanetanana ny olona araky ny toromaritra firomarika ravalo manana ny soratra amin'ny lisy mpifidianana ary adidina toko politika zany satria adidina toko politika ny manabe ny mpikambana aminy manorotoro ny fiainana politika ireo mpanaradia azy sy ireo te manaraka ny atao hoe ideolozia zany atoko politika zany ary eo navofaritry ny lalàny zany andrena to Premier ministre fa tsisy resaka kabary politika mihitsy natao tao. Tsy vitany manao mizana tsindrinila inga Ntsay Christian fa mbola mampiteraka ny lolony eo amin'ny samy malagasy ihany koa. Fa maninona ianao no mijery vila loatran'izany ka eto zany de hoe tena ianao mihitsiny no atao hoe mitondra ny lolony mety izy amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana satria avy aminao dafolo ny toromaika rehetra avy amin'ireny mpitandro ny filaminana ireny le mpitandro ny filaminana moa tsy omeko tsiny fa dia araky ny fitenenina hoe manatanteraka mibaiko angamba izy sy hoe io ny asany de matahotra mafy an'ilay carrière de lasa manao tsifanao ary mampalelo amin'izy de zao lay Premier ministre manome andreny toromarika ireny dia tsy mijery hoe inona marina ny tena tokony ho ataony ndraiky mpitandro filamenany reto raha am'izao zava-misy iaina malagasy zao. Ny fandarana miara-manonja dia arainao ny aratsinainy hatramin'ny zoma eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada manomboka amin'ny 7h06 sasany maraina.
Fa nazovana tatoato ny fitsaram-bahoaka teto Madagasikara. Misy lesiko agoavana amin'ny fitsarana malagasy hoe nambarana pailalana iray no antony mahatonga ity tranga ity. Ino avy ary no mety ho antony izany? Atao anatin'ity fahadiana nataony Jessica Miray sy Manorandre Malala ity ny vany makasika izany. Tranga mpiaramonina matetim-piseho amin'izao ny fitsaram-bahoaka. Vao ny herinandro lasa teo, lehilahy iray no namono ainy no nivonina ataon'ny fokon'olona azy raha tratra nangalatra katsaka tao Ambositra. Vao ny farany herinandro teo ihany koa no nidoran'ny fokon'olona ny komina sy ny fokotany tao Bevondro distrika ny Sambava. Disadisa teo amin'ny ponina no nahatonga ny fandoroana. Misy lesoka goavana ny fitsarana malagasy no antony voalohany mampirongatra ny fitsaram-bahoaka. Raha nitantsika aloha zany tamin'ity mois de février ity anankitelo no matin'ny fitsaram-bahoaka dia tena misy fay mihitsy zany ao amin'ny justice malagasy satria tsy takona fenina ntsony ny resaka kolikoly. Izany dia manomboka aty amin'ny mpitandro filaminana dia hatrao amin'ny tribunaly dia ao anatrihan'le kolikoly izay fa hita hoe be loatra ankehitriny zany dia lasa le vahoaka manao fitsarana ny tenany. Izay zany anisan'ny antony voalohany indrindra aloha anatin'le vanjika populaire. Nefa azo eritreretina ihany koa hoe le fahantrana ihany koa mahatonga an'io vanjika populaire io. Ankoatr'izay, anisan'ny lesoko ny fitsarana malagasy ihany koa ny sy fanana ny fahaleovan-tena. Mbola mitoetra eto amintsika ny tsindra avy amin'ny mpanao politika sy ny fitondrana. Mbola mitoetra aloha eto amintsika angamba ny resaka hoe ny fitsarana tsy dia tena mahaleo teny. Hitantsika zany amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Tamin'ny dossier anisan'ny mafanapana farany teo zao ohatra resaka dossier any Ramatoa Clémence Ararnirina dia rehefa noenona teo anatrehan'ny fitsarana ny solotenan'ny fanjakana malagasy dia tafiditra tao anatin'ny voalazany tamin'izay mihitsy ny hoe ny fanjakana malagasy hoy izy dia manao izay tiany amin'ny resaka fanenjehana. Dia izany hoe rehefa tsy metimety aminy zany le olona dia enjehany. Ary rehefa ohatra ka hoe ao amin'le metimety aminy na mety hoe manana rohim-pihavanana aminazy dia mazava ho azy raha zavatra no teneny tao dia tsy enjehany le izy. Izany hoe tafiditra ao anatin'le hoe tsy mahaleo tena zany ny atreto ny zavatra hita tsy mahaleo tena fitsarana malagasy. Tsy mahatoky intsony ny rafi-pitsarana araka izany ny malagasy ka mahatonga azy ireo hanao fitsarana ny tenany. Anisan'ny olana ihany koa anefa ny tsy fampiny fanabeazana ny olom-pirenena. Hatreto tsy misy tohiny intsony ny famonoana olona amin'ireny fitsaram-bahoaka ireny. Nanao fitokonana teo amin'ny tokotany ministeran'ny fahasalambahoaka tetsy Ambotandro any ny mpiasan'ny asa nandritra ny ady tamin'ny Covid-19 na ny mpiasan'ny CTC 19 efa folo volana no nampanantenaina izy ireo fa horaisina mpiasam-panjakana saingy tsy mbola nisy izany hatramin'ny androany. Angom-baovao nataony Jessica Miray sy Manorandre Malala. Mitaky ny ampiarana filakevitry minisitra ny volana aprily 2024 ireto mpiasan'ny CTC ireto. Izay milaza fa tsy maintsy raisina ho mpiasam-panjakana avokoa ny platsaka an-tsitrapo nandritra ny ady amin'ny Covid-19. Hatramin'izao anefa andraso trano no nambaran'ny tompon'andraikitra. Nisy fanaovana dossier tamin'ny juin teo fa ho recruter zay vao hatrany dossier hatramin'izao isaky ny manontany aty zay tsy misy mandray tsy misy mamaly mahazo herinandro foana. Amin'ny herinandro ny listanareo mivoaka tonga ny amin'ny herinandro tsisy mamaly zay tonga tsisy mandray. Herinandro foana ny azonay eto ka dia leo an'le herinandro zay ny antongatongavanay manao zao hetsika izao eto hoe hetsika milamina ihany zao fa tsy hoe manakorotana mbola ampilaminana aloha satria ampahendrena ihany ny fitakiana ataona eto fa tsy misy korotana tompoko. Raha nambarany ireto mpiasa ireto hatrany manjaka ny kolokolo amin'ny fampidirana mpiasa izay manambola sy izay mahafantatra olona ihany no raisina. Nisy namana hoe tafiditra ny asa tato mpiasa teo mpiasa miaraka aminay ihany zay mananavana atony izy manana dada ato ato tafiditra ny asa izy dia zay manana an'io volo io zany no tafiditra miasa mahazo ny poste ato. Zahay nefa tsy manana an'izany fa hanana rapaka manahirana anay no mitady azy. Efa oertaona izahay no tsy niasa ireto mpiasa ireto raha nambaran'izy ireo hatrany. Mandidina amin'ny 700 eo mpiasan'ny fahasalamana miandry ny fampidirana azy ireo ho mpiasa-panjakana. Ity hatrany ny fitokonana
raha tsy mivà ny olana izy ireo. Mampikaikaiky ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny faratsy ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy akony goavana amin'ny asan'izy ireo izany ary miteraka fahasaranana amin'ny maro lafy. Mbola tsy tena tafiarina araka ny tokony izy nefa ity sehatra ity ary mpisehatra maro no efa tsy hita taratra etsony ataorin'ireny fikatoana ny sistany sy ny fandalovany Covid-19 teto Madagasikara ireny. Javandrema efa atokira maro lahy. Sehatra maro no ahina ho potika manoloana ny faratsiny ny lalam-pirenena ito amintsika. Anisan'izany ny sehatry ny fizahantany izay mbola tsy tena tafarina ankehitriny. Toerana maro no mbola mahasarika mpizahantany eto amintsika kanefa noho izay fampitehany lalana izay dia miteraka olana maro lafy sy voka-dratsy eo amin'ny fizahantany izany. Tsy afenina tokoa aloha fa amin'izao fotoana izao dia tena anisany zavatra manahirina anay eo amin'ny fandaminana organisation ny toro ataonay zany ny resaka lalana satria misy ireo lalana izay tena azo lazaina fa rasy dia rasy. Ny fitondram-panjakana mbola vilany napetrany hoe amin'izao no vitaina ny lalana, tsy fantatra na ho vita ao alohan'ny haute saison kanefa kosa tena izay zany dia efa tsy maintsy mitadiny hoe inona no moyen ataony an'izay dia ny akamaroan'ny circuit aloha zao amin'izao fotoana izao dia raha tokony ataontsika hoe amin'ny minibus tsotra ohatra dia aleo ataonay hoe andao ataontsika amin'ny 4x4 io zavatra io dia amin'izay mba atoeny kokoa zany le mba mety ho tratra ny fotoana mba mety ilamindamina koa zay ohatrany fa samy manana ny ana moa ny tsirairay na tena somary hafoezina kokoa ilay fotoana andehanana mba tsy ho lany voly satria mba tsy ho lany fotoana eny an-dalana ny mpizahatany. Mpisehatra amin'ny fizahantany maro no tsy tapaverina ary tsy tafarina intsony taorian'ireny fikatona ny sisitany ireny ho ny fanazavana. Mezaky ny miarina tsikelikely kosa ireo mbola tavela. Tsy mbola miverina tanteraka fa misy ireo fa manomboka miverina, misy ireo mbola vao ataontsika hoe mba afaka mbola tsy maty tao anatin'izay fa kosa misy ireo formation izay lazako azy formation samihafa izay natao mba hitadiavana mpisehatra vaovao satria ny sasany tsy te hiverina intsony rehefa lasany minisy azy dia hitadiavana mpisehatra vaovao na any amin'ny resaka trano fandraisam-bahiny io na any amin'ny resaka ato amin'ny asanay ato anatin'ny ao anivon'ny tour opérateur io na any amin'ny fitariana ny mpizahatany io mpitaridi dia misy formation efa natao mba anatsarana kokoa ny kalitaon'ny fizahantany. Tsy mbola tena tafarina tanteraka fa mino fa tsy kelikely efa manomboka miverina efa manomboka hita taratra. Efa manomboka miakatra ny tany mpizahantany eto amintsika taorian'ireny fisokafany sisitany ireny ho kosa ny fanazavany. Azo heverina ny akaran'izany ho amin'ity taona ity fa indrindra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra na ny haute saison. Ny fantoka tanteraka tamin'ny resaka tontolon'ny asa ny fandarana dinika teto amin'ny MPS Saomaly alatsinainy. Saika nisongadina tao anatin'ny fandarana izay nivanianan'ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly sy ny sekretera jeneraly ny sindika fisemare ireo olana sedrain'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ny anivon'ny siampiarina ny tena ahenona fitarenana maro araka ny voalazana izy ireo. Mamitana amintsika ny fandarana dinika Omaly. Ny namana mpanao gazety mialy raronombana sy tahirinena. Tsy latsaky ny telo nisy ampiarina mila andraisana fepetra farany izay aingana eto amintsika noho izy miroborobo be amin'izao fotoana izao kanefa tsy manaja ny zon'ny mpiasa akory. Tafiditra ao anatin'izany ireo orinasa mpanadio trano, ny resaka call center ary ny resaka sécurité privée. Ny mahagaga tsy miotsina sy toa tsy miraharaha ny fitarainan'ireny mpiasa ireny akory ny fanjakana afa dia mitaza-potsiny kanefa hiara-malala izao afa ny tsy fisian'ny tolotra asa eto amintsika no anisan'ny mampiazakazaka ireo tanora hiditra amin'ireny sehatra ireny. Ny sehampiarina zany amin'izao no tena hoe betsaka olana indrindra izay mitaraina dia iny zany efa fantatsika le hoe orinasa fakaba iny zany dia efa tsy resahantsika fa dia ao anatiny zany iny aloha fa amin'izao zany tsika miteny zao miroborobo be mihitsiny reto sehampiarina anankitelo reto. Ny anankiray ilay lazaina hoe sécurité privée. Raha mijery ianao foriporina eraky ny elakelan-trano iny agent de sécurité agent de sécurité agent de sécurité any amin'ireny zany
de tena be da be ny olona taroa de reto le manadio trano io kontro zany orinasa miseho etseroko mampiasa olona vehivavy ony akamarony ao anatin'ireny manadio de mifahatelo reto le call center le hoe manao comptabilité amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny internet reto zany reny reo CPRI reo zany am'izao tena enona tena olana na ny ora iasana na ny resaka momba ny resaka aty amin'ny fiainara sosialy na ny resaka ara-pahasalamana fa ny tena olana ao anatin'izay rehetrehtra zay zany de hoe mijery fotsiny ny fanjakana avy amin'ny resaka fanjakana tsika eo amintsika ampijery mistera ny asa zany aloha le sahany eto sy ny inspecteur travail zay zany le olana ao anatin'ireny satria mipetraka foana zany le hoe zara aza mahita asa zara anareo ara ve zay mamorona asa miareny itsy ny tompon'ireny orinasa reny hoe raha ray ala no miala 10 ny tonga eo tonga de ao ambaravaranao daholo tsisy any zany ny tena ahitana an'izany resaka hoe tena am'izao andro zao mbola ny resaka herisetra any am'ireny CPRI reny ny politika mpitantanan'ny fanjakana izay tokony hijoro manoloana ny zava-misy no tokony hovaina ahafahana mamany olan'ny mpiasa hoy ny nambara sekretera jeneraly ny sindika ny fisemare rehefa betsaka ny tolotra aza mivao azy ny olan'ny mpiasa ho iantrany ny fanamafisany am'izao fotoana zao zany mikorotana ny tontolony asa eto Madagasikara ny antony de tsotra satria betsaka le mpiasa miditra ao anatin'ny sehatra asa le tsenany asa zany fa le asa idiry nefa tsy ampy de mamila fila le mpampiasa zay zavatra zay zany raha ohatra zany ka tiana ilamina ny tontolony asa eto Madagasikara tiana izy zany fa mpandrotsona varona zany de ny famoronana asa be deabe zany hoe zany ny fampirisihana andreo mpandraharaha reo amorona asa zany hoe politika ny fanjakana zany tokony rona kokoa politika sosial politika ny famoronana asa tokony rona kokoa am'izay zany fa mino raha betsaka ny asa eto Madagasikara tsisy tsony zay hoe aleo mandrikely zay mandry fotsiny zay mako zao zava-misy zao ny mpiasa malagasy zany tena miaritra zany hoe zany raha mbola ao izy na mbola tsomenao 3 volana raha karaha mampiasa malagasy mbola miasa izy fa izy roasinao ihany vo tonga amitaraina zany hoe zany tena ny mpiasa malagasy zany tsy misy antenany intsony raha mifanjakana zay tokony hoe iaro azy antenany iaro azy tsy maharo azy na ataoko hoe tena tsy miaro azy de zay mahatonga an'le hitany mpampiasa maromaro zay zavatra zay mba tsy lazako ny mpampiasa rehetra de manararoatra zany famenjana antady eo amin'ny taxi moto sy ny fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra nampiakatra ny raharaha ny nivony filakevim-pitantanana na nantsona hoe conseil d'état ny FTR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra ho fampiatona ny fampanaran-dalàna ny taxi moto Javandriamaefa sy Toky Ramarola mbola tantara mitoy hatreto ny disadisa misy eo amin'ny taxi moto sy ny taxi ville tsy mijanona teo amin'ny filan-kevitry ny tanàna ny raharaha fa miakatra inanivon'ny fitsarana ankehitriny androany maraina nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny filan-kevim-panjakana na ny conseil d'état ny FTR rehefa tsy nahazo rary ny tao amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif izahay manokana ao anatin'ny fikambanan'ny taxi fa fantatrareo mitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana misana miady amin'ny fanjakana ka rehefa nanapaka ny teo anivon'ny fitsarana hoe nolazaina moa zany fa hoe tsy nahafeny ny fepetra izahay ny amin'ny feptaona ahafahana mametraka n'ilay requête satria hoe valo amby efapolo ora ny tokony ahafahana mametraka n'ilay requête de ino no nandavany an'ilay fitondranay ny raharaha teny anivon'ny TA fanapahana moa zany zay tsy nahafapo anay satria zahay de resy lahatra fa tao anatin'ny fotoanany tsara ary voajanay tsara ilay valo amby efapolo ora no takin'ny lalàna sy voafaritry ny lalàna tokony ametrahana n'izany fitoriana izany ka rehefa tsy nahafapo anay ny valiteny nomeny ny fitsarana atao amin'ny TA de io zany zahay nanapa-kevitra ny ampiakatra an-draharaha eny anivon'ny fitsarana ambony de ny conseil d'état zany iadatra amin'ny farany izahay ho ihany Clémence Rarnirina ary matoky ny fahendreny ny fitsarana ny tiana ho tenenina de hoe zahay kosa manara-dalàna mampidi-bola ho an'ny fanjakana efa sahirana samy misedrana zao fahoriana sy fahasahiranana mianjady amintsika rehetrarehetra zao izahay ao anatin'ny sehatry ny fitaterana kanefa ahoana kosa moa no anekenay hoe mbola tataovana sehatra tsy manara-dalàna mamono ny asanay hatrany izahay ao anatin' izany zavatra izany ka zany indrindra no antony nahatonga anay tsy mihemitra ary zay de tsy hemitra hatramin'ny farany
fa de mbola isy recours ary aorinan'ity fiakarana rapitso ity raha sanatriavina ka mbola tsy mahomby a de zahay anapitra ny recours-na rehetrarehetra ahafahany mitaky ny rariny a eo anatrehan'ny fitsarana izay na tiana na tsy tiana tsy maintsy ametrahana fitokisana satria tsy misy afa-tsy ny fitsarana ihany a no afaka mitondra fanazavana sy fahazavana manoloana an'izao disadisa sy romoromo ateraky ny firoboroboany sehatra tsy manara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo izao. Apitrano moa no voalaza fa hiakatra eny anivon'ny fitsarana ity raharaha ity, andrasana araka izany ny tony vaovao. Vaovaony mety ho toetry ny andro ny fisiny sisan-drahona miaraka amin'ilay andro ratsy Fredy ao amin'ny lakan-drano'ny Mozambika no amaritra ny toetry ny andro manomboka ny alarobia avy izao. Tsy misy ahina ny mety hitombony Fredy ery saingy mety hiteraka rotsakorana betsaka amin'ny faritra sasany izy manomboka ny alakamisy raha nambarany sampanam-pamantatra ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. Araka izany iverina indray ny ora-pahavaratra saika manerana nosy manomboka ny alarobia avy izao. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana ary atsimo andrefana Madagasikara. Ankoatr'io dia entana ny mpampiasa ranomasina ao Cap Saint-André hatrany amin'ny Cap Sainte-Marie ary ny amin'ny Cap Sainte-Marie hatrany Vangaindrano mba anaraka amin'ny atsakany sy andavany. Ny toromarika izay meny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana loza mety iseho mandritra satria mety hikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina. Amaranantsika ny vaovao maresaka iraisam-pirenena. Fantatra fa tsy ho ela ny filoham-pirenena fahadimy hitondra any Nigeria. Ataoriny famoahany voameram-pirenena amin'ny sarany fifidianana any an-toerana ny vokatra vonjimaika dia marobe ireo tsikera nataony antoko politika samihafa momba izany fanadihadiana nataony Ando Miaratiana sy Tahirinena. Alors que la commission électorale nigériane a entamé la publication. Mahazo vana ny tsikera sy ny fitsipahana maro raha vao nanomboka namoaka ny voka-pifidianana filoham-pirenena amin'ny fanjakana maro ny voameram-pirenena misana ny fifidianana nigerianina. Milaza ireo antoko politika maro fa tsy mitovy ny taremarika ny voaka teny amin'ireo firenena samihafa sy ny voalaza ny mpikirakira fifidianana voarakitra anaty registra ny voamera misahana ny fifidianana. Senatera iray milaza fa ny rafitra mpikarakara fifidianana mihitsy no tsy azo itokisana ka tokony atsahatra sy foanana andingana rehetra efa vita hita mantso isy fa niova ny voka-pifidianana. Milaza ny manana vaovao avy any amin'ny faritra tsy nisy fifidianana ny tenany izay nisy valim-pifidianana no manana manokana ihany koa. Namahitra mpanontaniana moa izy ny amin'ny hoe afaka mamoaka ny vokatra voakirakira ve ny filohan'ny voamera mba ahafana mampitovy ny vokatra avy amin'ireo lehibe ny voamera misahana ny fifidianana avy amin'ny fanjakana samihafa. Mananjo ilaza sy ametraka ny ayay momba ny voka-pifidianana ampany antoko politika raha ny voarakitry ny lalam-pifidianana nigerianina saingy ilaza izy ireo fa manentsy tadiny amin'izay fomba afijery izay ny tompony andraikitra voakasika. Nilaza ny tsanaiky mihitsy izy ireo anatrehan'izany raha minimiziry amin'ny heviny mpikarakara fifidianana. Telo andro taoriny fahavitany fifidianana sasamiandry izay anaran'ny filoha fahadimy hitondra azy indray ny nigerianina. Kandida telo to amin'ireo mpilatsa-kofidiana nahazo isambato be indrindra ka iverina hivoaka mpandresa ao anatin'ny izany raha nisalanisa vonjimaika ny voaka ny maraina teo. Eo amin'ny larana voalohany Ibola Tinubu manana salanisa 720 faingo 700 izany hoe nisy mpifidy 320 sy 900 sy 500 sy rahetsy sy 7 tapitrisa nandatsabato azy. Faharoa no misy any Atiku Abubakar manana salanisa 330 faingo 770 manome ny sambato 520 sy 900 sy 2 sy 500 sy 3 tapitrisa ary fahatelo i Peter Ruby manana salanisa 70 faingo 100 manana ny sambato 420 amzato sy 4 sy 9 sy 2 tapitrisa. Dia izay ankoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanany fampalalambavao tamin'ity androany ity isoraka naona naraka izany hatramin'ny farany tsy atakany mazatra ny fandarana ao namarina raha ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fotoanany fampalalambavao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsary indray miseho mitondra lohateny Serafine Force ny sampana fampalalambavao mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray fenao matompoko.